dia ny nanomanana an'izay a ny latsinainy sy ny talata zany zay a nanadio ny efitrano fianarana sy ny tokotany a sy ny birao rehetra ary nanomendraka fanafody a tao anatin'izay. Ohatran'le tamin'ny herintaona ihany ajaina ny elanelana manao ny cache-bouche daoly mampiasa solution hydroalcoolique nefa tsy gel dia misy daoly isaky ny salle de classe dia amin'ny fidirana koa angambany ianao nahita tenitra fa naselinanao fendrahany solution hydroalcoolique dia ny any am-pianarana koa ajaina ny ray mesaka amin'ny distanciation. Ny protocole sanitaire moa zany dia tsy maintsy ajaina amin'ny anara-pahasalamana azy. Fomba fanajana eto amin'ny lycée Rabearvelo zany zay dia miezaka manaja tsakany sy andavany an'izay protocole sanitaire zay. Inona moa le hoe manaja miezaka ny cache-bouche aloha zany a dia tena hoe tsy maintsy ary tapenana tsara ny atao hoe ary vavaorona zany a miainga eo amin'ny vavahady ny ankizy zany a zay tsy manao ary vavaorona dia tsy tafiditra atao anatin'ny sekoly zany. Miezaka manasa tanana arak'izay azo atao mivoaka sy miditra ny sekoly. Miezaka tsy mifampikasokasoka dia ho anay manokana zany zao a zarainay roa zany ny eto amin'ny lycée Rabearvelo ny koro amin'izay tsy mitangorona le ankizy zany na fivezivezena. Dia ny fanampiny ihany koa ho an'ny ankizy dia efa manafatra zany zahay hoe raha vao misy soritsoritra aretana dia aleo tsy mankatỳ am-pianarana mihitsy aloha. Ohatra ny emploi du temps anay hatramin'ny voalohany hatramin'izay foana ihany. Ohatra ny emploi du temps normal zany. Ny fandaharam-potoana moa zany dia manaraka ny fandaharam-potoana hatramin'izay ihany. Mianatra ny mpianatra maraina sy hariva arakaraky ny taranja izay hiatrehany zareo zany a fa tsy misy hoe tapakandro ny mianatra fa dia manaja ny tontolon'ny andro ihany zany zahay. Ninay aloha zany hatreto izay tsy mbola mamerina ny mpianatra tety-tsekoly. Voalohany indrindra arak'izay lazaiko hoe ny mpianatra efa mianatra saingy tsy mankaty sekoly. Fa faharoa ny anay azo lazana hoe be dia be ihany efatra arivo lasaka ny mpianatra etsy Michel manontolo ka na ireo classe d'examen ary azo lazana hoe maro dia mbola tsy azona iantoka tsara zany hoe fiarovana ny rehetrarehetra satria sy ny ankizy irery no rovana fa ny mpampianatra ny mpandraharaha zahay atao anatiny sy ny sisa natao à distance zany ny fianaran'ny mpianatra tato aminay ny klasy rehetrarehetra. Izany hoe ny ray aman-dreny rehetra dia nampidirina tanatina groupe Facebook. Tanatin'izay zany no nahafahana nandefa lesona sy exercice ho an'ny mpianatra rehetra. Dia efa nanomboka tamin'ny fahasivy volana avril zany hoe taorian'ny fiarahasalatry-paka no efa nanapa-kevitra zay fa atao sahala amin'ny tamin'ny taon-dasa zany a dia ny mpianatra rehetra dia mahazo lesona sy mety mody avy aty sekoly amin'ny alalan'izay groupe Facebook amin'ny ray aman-dreny zay. Raha ohatra ka miditra an-tsekoly ny ankizy satria zany izy raha vao tsy miditra an-tsekoly dia lasa mandehandeha tsika izay alehany zany fa mandehandeha foanany dia lasa mampiasa saina le ray aman-dreny fa aleo ihany izy zany miditra an-tsekoly dia manaraka an'le ny anara-pahasalamana nanao cache-bouche dia mitena hoe ny any am-pianarana be moa tsy afantatra ny elanelana ray metatra dia manasa tanana alohan'ny hidiranao an-tsekoly, manasa tanana matetika zany. Tokony hianatra satria ny fotoana mandeha ny tsy azo azomina mihitsy ny fotoanan'ny ankizy. Miatara ihany ny fiainan'ny ankizy tsy iny dia anatandremana fotsiny ny geste barrière ihany ozy izy. Classe de terminale Andohalo zay dia le izy aloha mety hitako mety le izy satria zay zao nandritra n'izay iray volana mahery kely tsy nianarana zay tena efa be dia be ny zavatra tsy araka
dia hitako hoe mahafinaritra ilay miverina mianatra mba ahafahana manenjika an'izay tsy tratra.